Io talata fahatelo ny volana febroary 2026. Ry hava malala ao amin'ny tompo, tonga indray ny fotoana safady ahafahantsika miara-mivavaka eto izany, anio atoandro izany. Ry havana, tsy haiko ny toerana misy ianao, n'aiza n'aiza no misy anao, dia enganie ny tompo hikasika ny fanahinao. Ry havana, tiantsika ny tompo ary mbola famindram-pony no ahafahantsika mivavaka toy izao. Tera ho an'Andriamanitra ilay avo indrindra, ilay tsara indrindra. Izy ilay Adonay, izy ilay El Shaddai, izy rery ihany ilay Yeshua Amasia, izy rery ihany no nahary antsika zanak'olombelona. Ry havana, ho avy ny fotoana hiavian'ny tompo eny amin'ny raha an-lanitra. Tsy maintsy ho tonga izany, tsy maintsy ho tanteraka izany. Ho avy Jesosy iseho eny amin'ny raha an-lanitra, ampiakatra ireo izay efa niomana ihany. Vonona va isika, vonona va isika hiakatra eny amin'ny raha an-lanitra, raha mbola velona ity ambony tany isika. Ry havana, tsara ny tompo, tsara Andriamanitra ary be famindram-po izy, matoa mbola tratra izao andro iainantsika izao isika. An'Andriamanitra ny aina, n'Andriamanitra ny fofinaina, an'Andriamanitra ny fofinaina. Tsisy antsika, azy avokoa ny zavatra rehetra, azy avokoa. Ny tany sy ny lanitra azy, zay rehetra eto amin'izao tontolo izao, zay rehetra ary dia azy avokoa. Ka izany no mahatonga antsika tokony anatona ny tompo. Tokony isika hitady an'Andriamanitra mba ho tafiditra ny lanitra. Satria Andriamanitra amin'izao andro farany izao dia mitady ny olona tena hivavaka amin'ny fanahy tokoa. Izay no tadiavin'i Jesosy amin'izao andro farany izao. Satria Andriamanitra dia fanahy, ka raha fanahy Andriamanitra dia mitady ny olona izy hivavaka amin'ny fanahy. Ry havana, maro ny zavatra miseho eran-tany ary fantatsika tsara fa miaratsy izao fiainana izao, miaratsy andro aman'alina izao fiainana izao. Ka miantso antsika ny tompo tena hitady azy tokoa ary hivavaka amin'ny fanahy tokoa ao amin'ny tompo irery ihany. Ao amin'ny bokin'i Jaona 4 dia manambara ny tenin'Andriamanitra izay manambara hoe mitady zany Andriamanitra amin'izao andro farany izao ny olona izay mivavaka aminy dia tsy maintsy zany, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Satria raha mandeha araka ny nofo isika dia tsy hainao antsika Andriamanitra, tsy hainao antsika izy, satria izy dia Andriamanitra fanahy. Ao amin'ny Jaona 4:7-20 ka hatramin'ny 4:20 no manambara an'izany. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, Andriamanitra dia fanahy, tsapanao va izany. Andriamanitra dia fanahy, fanahy Andriamanitra. Ka izay no mahatonga antsika tokony hivavaka amin'Andriamanitra fanahy. Hivavaka aloha isika alohan'ny hanazavako foy an'io teny io. Hisaotra an'Andriamanitra hangataka ny fanainy mba hiasa amintsika tsiraray avy, hikasika antsika zanak'olombelona tsiraray avy. Hangataka amin'ny tompo isika, ataovy ny vavakanao tompoko amin'ny fanahy. Jesosy Tompo,
misaotra anao, midera mankalaza anao Jesosy, satria Andriamanitra velona tokoa ianao, Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra fanahy ianao, ary ianao no naharinay, ianao no natoy izao anay Ray Malala, ka misaotra anao satria mbola nomenao tombonandro izahay ahafahanay miantso inaranao amin'izao andro atoandro izao. Misaotra ray satria ianao no nanome ny fotoana, ianao no nanome ny hery, dia ny hery ny fanahinao izany, fa raha ny herinay dia tsy afaka mivavaka toy izao izahay, ka ny voninahitra ho anao Jesosy, ny dera ho anao Jesosy, mangataka aminao Tompo, anatrika izao fotoam-bavaka izao, oka ianao anatrika zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy io, izay mitady ianao, izay mivavaka aminao, izay mankatoanao, atreo Jesosy izay tsiraray avy naiza naiza no misy anay, satria ianao no Andriamanitra velona sy mahery, ianao lay tsara indrindra, ianao lay lehibe indrindra Tompo, ary tsy misy toanao. Ka misandrata Jesosy, oka ny rahanao Jesosy no andrakotra anay tsiraray avy, ianao ihany koa efa niteny roay ny devoly dia andositra anareo izy, ka fa efanavy aminao Jesosy rehefa aminao mandiditra sy androako, ny asa maty Satana rehetra, ny devoly mpanakorotana rehetra, ny devoly manampitsofina rehetra, dia fotadendravana s'Andriamanitra dia potehako amin'ny ranao izany Jesosy evy Nazareta, tsy manan-kely tsy manam-pahefana fa veran-davaky ny ely izany naran'i Jesosy evy Nazareta, miala ny asan'ny fahavalo rehetra potehina amin'ny ran'i Jesosy, davaky ny ely ny plasinao naran'i Jesosy evy Nazareta, tsy manan-kely tsy manam-pahefana amin'ny anareo, fa ianao Jesosy no hiaro anay tantananay Jesosy, izay zanakao tsiraray avy eran-tany, rakofiny ranao Jesosy izao fotoana izao, ampahirato ny masom-pananay Jesosy, ahitana zava-mahagaga amin'ny lalànao, satria ny teninao dia aina sy hery ho anay tsiraray avy izay zanakao naiza naiza no misy anay, ka misaotra anao Jesosy, oka ny fanahy masonao ampiratra ny masom-pananay, ampalalao izay ny teninao, ampafantaro izay sitrakao Jesosy, satria Andriamanitra velona sy mahery anao, ka misaotra anao Jesosy, voninahitra ho anao irery ihany, amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany. Alleluia, amen. Ny tenin'Andriamanitra araka nambarako teo dia ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 4, andiny 7:20 ka hatramin'ny 4:20. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe, vakiko amin'ny anarana Jesosy Tompo izany, fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, satria ny iray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Ry havana, Andriamanitra dia fanahy, ka tsy maintsy isika mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Efa tonga ny fotoana ankehitriny, raha tsapanao zavatra miseho eran-tany naiza naiza no misy antsika, dia efa feno fikorotanana ity tany iainantsika ity. Miantso antsika ny Tompo, miantso antsika ny Tompo, tena tsy hivazivazy intsony, fa tena hivavaka amin'ny fanahy. Oka ahitrintsika ny nofontsika, fa oka hiakatra ny ara-panantsika, satria Andriamanitra dia fanahy, ary efa tonga ny fotoana ankehitriny tokony andehanantsika mihitsy araka ny fanan'Andriamanitra, araka ny fanan'Andriamanitra, araka ny teny tonga eto hoe fa avy ny fotoana sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hatreo aloha, amen. Ry havana, ahoana moa no fandraisanao izany teny izany? Ahoana moa ny ampiarantsika izany teny izany amintsika? Mila isika tompoko rehefa mivavaka, mila isika tompoko tena mivavaka amin'ny fanahy, izany hoe adinoy mihitsy ny nofinao, adinoy mihitsy ny momba ny tenanao. Marobe ny olona rehefa mivavaka mbola anatin'ny fiasan-doha, miasa aloha hoe sao dia may ny laoka atsy ao an-dakozia, sao dia may ny sakafo andrahoako,
na hoe inona sakafo hohaniko rehefa avy eo, na hoe manahoana ny ankonako any, na hoe manahoana ny asako any, na hoe manahoana ny zavatra toy izao na zavatra toy izao. Ry havana, tsy afaka isika hivavaka amin'ny fanahy raha ohatra ka mbola mieritreritra momba ny amin'ny nofo. Izany hoe rehefa hivavaka isika dia tsy mieritreritra mihitsy zavatra momba n'ity tany ity, fa tokony isaina isika ny any an-danitra izany. Tokony isaina ny any ambony isika, any an-danitra any amin'ny Tompo rehefa mivavaka isika. Mila adinontsika avokoa ny manodidina antsika rehetra, satria raha ohatra ka hoe sady mivavaka isika no mbola mieritreritra ihany zavatra manodidina antsika, dia misy sakana zay ao, misy sakana zay ao tsy ahafahan'ny vavakantsika hiatefa any amin'Andriamanitra. Ry havana, ao amin'ny bokin'ny Kolosianina toko 7 dia niteny mihitsy Paoly apôstôly eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa, vakiko amin'ny Jesosy Tompo hoe: koa raha niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'ny Kristy izay mipetraka eo ankavan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Amen. Alleluia. Ry havana, mila isika rehefa tena hoe ao amin'ny Tompo dia mila isika tsy misaina intsony zavatra ety ambonin'ny tany. Ny zavatra ety ambonin'ny tany dia mandalo sy ho levina avokoa, fa ny any an-danitra, ny any an-danitra, io no maharitra mandrakizay. Raha ohatra ka mijery ny vidéo ianao eto dia hitanao tsara fa ny lanitra ny hita bebe kokoa amin'ny écran izay atodiko amin'ny eny ivelany izany eto. Hitantsika ny lanitra, mijery ny lanitra isika, tsy mahita na inona na inona isika fa mahita ny rahona dia mahita ny lanitra. Fa aoko tsapantsika fa izay le amin'ny fanahy, mila tsika mihevitra ny amin'ny fanahy dia any an-danitra mihitsy izany, any ambadiky ny lanitra any. Ahoana moa tompoko no hivavahantsika apiditra vavakantsika any an-danitra raha ohatra misaina foana isika ny amin'ny nofo? Mila isika matsapa tsara mihitsy araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe andiny faharoa atao amin'ny Kolosiana toko 7 hoe: saino ny zavatra any ambony fa tsy zavatra ety an-tany. Amen. Ry havana, zavatra any ambony no tiany Tompo ho saintsika, ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'ny Kristy, any amin'ny toeran'ny Kristy. Satria eto ny amin'ny tenin'ny Paoly eto dia manambara ny olona anankiray izay momba ny amin'ny batisa zany io, izany hoe niara-maty tamin'ny Kristy ao anatin'ny ranon'ny batisa zany dia miara velona koa zany amin'ny Kristy avy ao anatin'ny ranon'ny batisa izany. Izany hoe takan'i Jesosy nombona teo ambony hazofijaliana dia maty Jesosy ary nitsangana indray izy no avy eo nefa tao amin'ny fasana nandritry ny ateloina. Dia isika koa dia toy izany, niara-maty tamin'i Jesosy tsika, niara-maty tamin'i Jesosy tsika teo ambony hazofijaliana dia niara-natsangana taminy ihany koa. Ka tokony isika tsy eritreritra intsony zavatra ety ambony tany. Raha mbola tsy vita batisa amin'ny rano be ianao dia afaka sady ianao manomboka miaina zavatra any an-danitra iny koa. Mangata amin'ny Tompo mba hatanteraka ny batisanao, satria zava-dehibe tompoko ny batisa amin'ny rano ajoboka izany, rano ajoboka, satria ny Tompo dia mibaiko antsika mihitsy ho amin'izay. Io no batisa akasitrahan'ny Tompo satria io no ataon'i Jesosy. Mila isika manaraka ny lalan'i Jesosy, tahaka ny lalany no alehantsika, satria Tompoko marobe ny fivavahana etsero izay tsy mankasitraka ny batisa ny rano najoboka, nefa Jesosy no nibaiko an'io, ny lalan'ny Tompo no arahantsika. Araka ny tenin'Andriamanitra manambara hoe manaraha ahy, Jesosy no miteny izany. Ka raha manaraka an' Jesosy isika dia ny dian'i Jesosy no arahantsika. Ahoana moa ny manaraka ny dian'i Jesosy? Avao aorianany izany, avao aorianany izany, fa tsy hoe koa hoe andeha eo alohany na hoe anaraka avao aorianany dia manorina lalana hafa ho antsika isika. Ry havana, tsy lalan'ny Tompo izany, tsy lalan'ny Tompo izany. Mila isika mankatoa azy, manaraka izay sitrany irery ihany. Zay no mahatonga ny Paoly apôstôly miteny eto hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy zavatra ety an-tany. Toizako ny 7 ka hatramin'ny 8. Fa efa maty ianareo
ary miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ny fiainanareo. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy amin'ny voninahitra koa ianareo. Amen. Ry havana, hiara-iseho antsika amin'ny Jesosy amin'ny voninahitra iny. Hiara-iseho tsika amin'ny Jesosy. Ka tokony isika tena hoe ankatoa Jesosy, anaraka ny lalan'i Jesosy. Izay le hoe mila tsika mivavaka amin'ny fanahy, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Izay le eto amin'ny andininy 7:20 ato bokin'i Jaona izay nivakiantsika teo. Mila isika matsapatsara fa tonga ny fotoana ankehitriny mila tsika mivavaka amin'ny fanahy, vavaka amin'ray amin'ny fanahy. Satria ny mpivavaka toy izany no tadiavin'Andriamanitra. Ny mpivavaka toy izany no ilain'Andriamanitra. Tena mampalahelo ny tompo mihitsy ao anatin'ny fiangonana maro, n'aiza n'aiza no misy ianao, na anatiny koa ny groupe maro, n'aiza n'aiza no misy ianao. Ka mivavaka dia nefany mbola miresaka ihany amin'olona eo akaikinao, na koa hoe ny ankizy milalao etsy akaiketsy. Mampalahelo ny fanahy masina izany satria tsy manaja an'Andriamanitra. Mampalahelo ho azy satria tsy manaja an'Andriamanitra. Mila isika tompoko tena manaja an'Andriamanitra mihitsy ny amin'ny fombantsika eo anatrehany, amin'ny fivoriana, fivavahana izay ataontsika. Satria matoantsika manantona eo anatrehany tompo dia eo zay ny tompo, eo zay ny fanainy. Ka izany fanainy izany mila hajaina izany, mila hajaina izany. Raha misy ankizy tsy mipetraka tsara anatin'ny fiangonana dia ianao lehibe no afaka miteny, mampianatra any ankizy hoe mipetraka tsara, manaja an'Andriamanitra, manaja an'Andriamanitra. Anaro ny ankizy, anaro ihany koa ny lehibe. Raha ohatra ianao te hifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra, nefa misy olona lehibe eo akaikinao izay te hiresaka aminao, mitenena aminy, ahoana moa ianao no amela fotsiny an'ilay olona hiresaka aminao, nefa ianao te hahazo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Dia ianao mihitsy no miteny, manakana an'ilay olona tsy hiteny, miteny am-pitiavana ianao mba hitsarany hiresaka aminao satria ianao te hieny ny tenin'Andriamanitra. Izay le izy. Fa raha ohatra ka hoe miresaka aminao ilay olona eo akaikinao, nefa ianao te hivavaka, dia ianao indray no vomafy ihany koa. Fa mila ianao mahay manohitra, mahay mijoro amin'ny ara-panahy. Amen. Mahay mijoro amin'ny ara-panahy mba tsy voaelingely ny olona ny ara-panahinao. Satria natren'Andriamanitra dia mila isika manaja azy, mila isika mankatoa azy. Na faly ny olona na tsy faly ny olona eo akaikinao, izay anambaranao aminy hoe mangingina fa hiainy ten'Andriamanitra, na hoe mangingina fa hivavaka aho, dia anjara sy ny tompo sisa raha ohatra ka tezitra izy na koa hoe tsy faly aminao izy, fa ingany ho tsapany dia hiova koa izy anaraka an'i Jesosy. Ry havana tiantsika ny tompo, matoa ny tompo manome antsika izany teny izany. Teo dia nanomana teny hafa ho etikoeto, fa noho efa nanomboka ny teny aho, izany hoe ny fanahin'Andriamanitra, dia izy nametraka tanatin'ny saiko io verse io zany no tiano fantatsika an'io, fa tsy ilay efa nomaniko. Ry havana tiantsika ny tompo ary mazava tsara ny teniny, satria ny ray i Andriamanitra izany dia mitady ny olona zany izy ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Mitady antsika izy, mitady antsika olony Andriamanitra hivavaka aminy tena fanahy sy fahamarinana. Zay ny ilain'Andriamanitra amintsika, zay ny ilainy amintsika. Mazava tsara ny teniny. Oka mihitsy ny olombelona na iza izany tsy anakana ny dianao ho any an-danitra. Amen. Manaova amen n'aiza n'aiza ny misy anao. Oka mihitsy ny olombelona na iza izany, na olona tianao be tahaka ny inona ary, dia aza vela tompoko anakana ny dianao ho any an-danitra. Fa oka ianao tena androso ho any an-danitra, satria any no tanjontsika, any no tanjontsika. Ry havana, araka ny teniko teo hoe araka teniko teo hoe zafady mijery ny lanitra isika. Raha ohatra ka mahita anao amin'ny vidéo, lanitra no hita eo aloha eo, marina fa hita ny tany, fa hita ny lanitra eo aloha eo. Raha mivavaka tokoa isika
ka mijery lanitra fotsiny ho jerentsika dia fantatsika tsara izany fa ao Andriamanitra ary tsy zavatra mamperikerika antsika ety ambonin'ny tany. Oka isika tompoko tena hitady an'Andriamanitra bebe kokoa. Oka isika tompoko tena ahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra antsika ka mbola namindrany fo amintsika amin'izao fotoana izao. Satria Andriamanitra dia tsy afaka apiditra antsika ao amin'io lanitra ambony io raha tsy efa anaty fahamarinana sy ny fahamasinana isika. Satria tompoko izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo mihitsy. Tsy ahita ny tompo mihitsy raha tsy manam-pahamasinana isika. Izay no mahatonga ny tompo mampibebaka antsika. Izay no mahatonga ny tompo miteny amintsika. Tonga amintsika ny tenenio. Fa Andriamanitra dia mila antsika hivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Oka ny fanahinao hanomboka hifo ara-panahy. Oka ny tompo hanafakafaka izay zavatra mamatotra ny fanahinao mangata aminy ho afahany dia ho afaka ianao. Ny tompo no mpanafaka, ny tompo no mpamela antsika amin'ny zavatra rehetra. Ka raha ohatra ka vonina ianao dia oka ianao anaiky ho afahany tompo. Ry havana, izay no ten'Andriamanitra anio amin'izao atoandro izao. Hivavaka isika amaranantsika izao fotoana izao. Mangatantsika amin'ny tompo mba tena ho anisan'ny mpivavaka tokoa isika izay akasitrahany iray amin'izao andro farany izao. Oka ianao hianatra manomboka any raha ohatra ka tsy hainao ny mivavaka amin'ny fanahy. Oka ny fanahinao mihitsy no anatrika ny tompo. Oka ny fanahinao mihitsy no anatrika an'Andriamanitra satria izay no ilainy. Hivavaka isika tompo. Jesosy tompo misaotra anao, midera mankalaza anao satria Andriamanitra fanahy ianao. Andriamanitra lehibe indrindra ianao Jesosy io ka mankasitraka anao. Mankasitraka anay amin'ny fampianarana fohy izay nomenao anay zanako tsiraray avy amin'izao andro atoandro izao. Jesosy io, reo ny zanakao eran-tany na izanay misy azy izay maheno izao fotoam-bavaka izao na koa are izao fotoam-bavaka izao Jesosy. Oka ianao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Oka ianao tompo hikasika ny fanahin'ny tsiraray avy Jesosy mba tena hivavaka amin'ny fanahy amin'izay ny tsiraray avy manomboka an'io Jesosy. Oka ianao hampianatra ny tsiraray avy Jesosy. Oka ianao tompo manapatapaka Jesosy izay rehetra mamatotra zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ianao no manapatapaka ny gadra vy rehetra Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy, ny amin'ny ara-panahy Jesosy, amin'ny ara-nofo Jesosy. Oka ianao niditra an-tsehatra Jesosy hanafaka zanakao tsiraray avy satria ianao no Andriamanitra, satria tianao zanakao tsiraray avy vavaka amin'ny fanahy ary koa tena fahamarinana. Oka ianao tompo hamonjy zanakao tsiraray avy ka mangataka ny famindramponao Jesosy hiditra an-tsehatra tompo amin'ny zanakao tsiraray avy. Tompo malala oka ianao hanome fotoana koa zanakao tsiraray avy izay mangataka aminao satria maro tompo te hivavaka aminao nefa tsy afaka Jesosy ny amin'ny fandrika rehetra izay ataony fahavalo, eo amin'ny koa ny amin'ny olana samihafa Jesosy. Jesosy na eo koa ny fizahan-toetra izay ataonao amin'izy ireo. Oka ianao tompo hiditra an-tsehatra Jesosy hamindra fo amin'ny zanakanao, hanafaka ny zanakanao Jesosy, hanavitra tompo zanakanao izay mangetaeta tompo malala maro izy ireo Jesosy malala midira an-tsehatra Jesosy midira an-tsehatra amin'ny fiainana zanakanao tsiraray avy. Ianao le Andriamanitra velona sy mahery, ianao le tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka no mendrika deraina Jesosy. Ianao le fahamarinana, ianao le masina Jesosy io. Tsy tafiditra any an-danitra izahay raha tsy mankatoa anao. Tsy tafiditra any aminao izay Jesosy raha tsy masina araka ny teny. Jesosy tompo mangataka aminao. Oka ianao hiditra an-tsehatra Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy. Ianao no tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka. Ianao no membonahitra. Ianao no Andriamanitra velona sy mahery ary tsy misy toanao. Tompo ajaina ianao, ankalazaina ianao Jesosy ary misandrata amin'ny fiainana zanakao tsiraray avy. Misaotra tompony amin'ny fotoana tetony io. Misaotra tompo satria ianao no eto Jesosy. Ianao no eto aminay mandrakariva. Ka ajaina ianao Jesosy, ankalazaina ianao tompo malala ao membonahitra ianao Jesosy. Oka ianao hikarakaranay tsiraray avy Jesosy amin'ity andro vaovao anio ity. Arovony tsiraray avy. Oka ny enjenao hitompo manodidina any zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ianao no Andriamanitra velona sy mahery ka arovo tompo zanakao tsiraray avy na zanaiza no misy azy. Oka tompo ny ranao Jesosy andrakotra zanakao tsiraray avy. Ianao le Andriamanitra velona sy mahery Jesosy ary tsy misy toanao. Apetraka aminao tompo ny asa mandraikitra rehetra izay ataonay tsiraray avy. Oka ianao Jesosy niditra an-tsehatra amin'ny fiainana zanakao tsiraray avy. Tompo misaotra anao satria lehibe ny fitiavanao anay ary tsy takatra heverina izany.
ny voninahitra ho anao Jesosy, ny haja ho anao Jesosy, hatramin'ny taloha indrindra izany, sy ankehitriny ary izay doria. Anaranao tompony angatahana izany vavaka izany Jesosy aminaranao irery ihany satria mendrika derany ianao ka misaotra tompo. Aleloia, aleloia, aleloia. Amen. Aleloia. Amen. Rehefa manalo amin'ny tompo izay ny fotoanantsika anio atoandro dia rarivantsika miona eto ihany amin'ny en direct ihany koa zany amin'ny 10 ora alina aty Eropa dia amin'ny 12 ora alina any Madagasikara. Dia mahereza daholo tompoko dia samia tainy tompo daholo dia mivavaha mandrakariva amin'ny fanahy mba tsy ho reraka ianao. Ny voninahitra ny ho an'i Jesosy irery ihany dia tahiny tompo daholo indray tompoko. Amen.